olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa haoreny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray amina. Faly miaraka aminao ndray ry havana amin'izao famaranana ny conférence menarana varahina izao mamarana tokoa tsika androany ary saison 2 zany tiana rahanao ty tao anatin'izao conférence menarana varahina izao ary tapitra androany zany fizarana faharoa zany ka zao ny amarana antsika ny conférence androany ty dia apatsihivoko indray hoe azadino sekoly lehibe an'Andriamanitra ny fahoriana sekoly lehibe an'Andriamanitra ny fahoriana matetika any amin'ny joba toko fahenina amin'ny telopolo joba toko fahenina amin'ny telopolo dia averiko vakina kely zay teny zay do hiaraka ho antsika kely tsy avetivety joba enina amin'ny telopolo raiso kely ny soratra masina ary dia hiaraka ho antsika verina maky efa nentina teto zay fa ilayntsika kely amin'ity androany famaranana ity zao ny voalaza amin'ny joba enina amin'ny telopolo ary ny andininy fahavalo raha voafatotra amin'ny gadra izy sy voafehy amin'ny tadiny fahoriana dia ambarany azy ny asany sy ny fahotany averako indray raha voafatotra amin'ny gadra izy sy voafehy amin'ny tadiny fahoriana dia ambaran'Andriamanitra azy ny asany sy ny fahotany fa efa nanandra-teny izy ireny zany ny zavatra miafy eo ambadiky ny fahoriana rehefa misy olana rehefa misy problème rehefa misy fahoriana ny olona anankiray dia mora miaino ary afaka miresaka amin'ny tsara Andriamanitra afaka miresaka amin'ny zay misy ny andin'ny fahafolo ozy izy dia nanokatra ny sofiny hiainy fananarana izy ka nandidy azy ibebaka hiala amin'ny ratsy averiko indray dia nanokatra ny sofiny hiainy fananarana izy le olona tratra ny fahoriana le olona tratra ny menote gadra dia nanokatra ny sofiny hiainy fananarana izy ka nandidy azy ibebaka hiala amin'ny ratsy zany ake mahatonga an Jesosy tamin'izy tonga tety ambony tany ny teny hoe nisy olona ozy izy tany am-ponja ny teny hoe soa ihany a ny vanginareo dia voavonjy misy olombelona tsy toriteny ny ilainy misy olombelona tsinitsina fa ny ilainy dia migadra mihitsy any am-ponja any izy no mivady azanak'Andriamanitra any izy tsy hainy mivady amanjanany mihitsy izy tsy hainy pasteur tarika fivavahana mopera presbytera sy ny rehetrarehetra tsy mihaino an'izany izy tsy hamaky baiboly zany fa zao rehefa tany am-ponja izy dia ozy ny baiboly tany am-ponja ozy izy dia nyvanginareo isy madinika maro matso izy ozy ny baiboly hiteny hoe midira ny fanjakan'ny tomponao fa tany am-ponja ozy izy dia nyvanginareo dia ozy izy le voavonjy fa tamin'ny viny ianao no tany am-ponja dia nyvanginay nikarakarainay Jesosy dia ozy izy Jesosy tsy za fa reto madiniky reto izy dia manondro izy dia misy olona be deabe any amin'ny fanjakana any amin'ny fiainana mandrakizay hiteny hoe tany am-ponja no niova fo firy ny olona no fanin'Andriamanitra tany amin'ny prison ry havana firy ry Josefa anie no fanin'Andriamanitra tany amin'ny prison be deabe ny olona tety ambony tany voaka tany amin'ny toeram-pampianarana ambony dia ambony tsy takabedy fa ny akabeazan'ireo olona malaza atao amin'ny baiboly ry havana saika mivoaka avy any am-ponja avy anaty lavaky ny lioana avy anaty laforo avy anaty anoanana sy ny sisa ka zao no izy ao anatin'ny fahoriana ny fahoriana sy ny olana dia école hoa université an'Andriamanitra ary rehefa tafiditra ao ny olona izy dia manokatra ny sofiny sy ny masony sy ny fony hiainy fananarana dia mibebaka izy ary lasa zanak'Andriamanitra ko manasanao amin'ity androany ity ny eo ambadiky zao confinement fioboana trano zao dia engany eo be deabe ny olona hivadika lasa zanak'Andriamanitra lasa matahotra an'Andriamanitra zany zao conférence natrianao teto zay nandritra ny fotoana vitsivitsy maromaro nandritra n'izay confinement zay zany dia nisy ty conférence ity isaoran'Andriamanitra
tena isaorana izy satria fahagagana ny fisian'izao fotoana zao eto ary ny zavatra nentina teto de tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra tsy anampiana ary tsy analana sola scriptura ozy Luther fa ozy Jesosy hoe voasoratra hoe Jesosy moa de nanamafy mihitsy milaza aminareo aho izy fa tsisy ho foana akory ny lalàna na de tendrotsoratra ho ray aza de mbola ampiny ho moramora ozy izy ny afoana ny lanitra sy ny tany toy izay ny tenin'Andriamanitra na de tendrotsoratra iray aza ka ny zavatra nentina teto zany de zao ny tenin'Andriamanitra ny Baiboly tsy anampiana ary tsisy kilema indrindra moa fa ny faminaniana zay mampiseho ny zavatra hitranga ry hafana ao anaty faminaniana ny zavatra lehibe indrindra ao anatin'ny faminaniana de fiaviany Jesosy eny amin'ny raha olanitra tsy ho ela itsony zao toe zavatra rahantsika atrehantsika eto ambonin'ny tany zao de tsy inona akory fa prélude ny fiaviany Jesosy zavatra mampiseho fanokafana ny fiavian'ilay fanjakana tsy ho rava itsony mandrakizay de mifanjakan'Andriamanitra ety ambonin'ny tany zany ka de hivavaka isika Andriamanitra misaotra anao lehibe zay tonga am'izao famaranana n'ity conférence ity tapany faro zao Andriamanitra de mangataka aminao tompo mba ho maro tokoa ho betsaka Jesosy araka nyresahana tompo eokany mba hisy amina rivorivony amanalina manetsina amina tapitrisany Andriamanitra ny olona manaraka an'izao teny zao miaramila mpiasa-panjakana vahoaka Andriamanitra mpilalao-ody mpanompo sampy ao anatin'ireo ekipany fanahy maloto telo tahaka ny saoana fanany demonia zany Andriamanitra reo mpilalao angatra mpilalao faty zay morongatra am'izao fotoana zao aoka ho be dehibe Andriamanitra any amin'isa tokony avy no hibebaka anaraka anao ao atao batisa ka lasa zanakao anisany etseranaina amin'ny raha olanitra raha ho avy tsy ho ely ianao zany Andriamanitra no angatanay ary am'izao famaranana zao tompo de momba manokana ianao anay Andriamanitra ny anaranao nangatanay zany vavaka izany misaotra tompo amen ny lohateny androany de ny Apocalypse 3:10 Apocalypse 13 manasanao mba hiaraka ao isika ny soramandro amin'ny Apocalypse 13 de zao ny amin'ny biby roa zay mpanompo ny Dragona ny amin'ny biby roa zay mpanompo ny Dragona efa nambarako teto efa nambarako teto fa Satana niditra tao anatin'ny biby lafa avy eo mamitaka ny efa de ireo ihany ty resahan'ny Apocalypse 13 ty biby anankiroa zavatra anankiroa zany de zao ny amin'ny biby anankiroa zay mpanompo ny Dragona ry havana ny zavatra anankiroa mpanompo ny Dragona ety ambony tany de efa niresahako teto politika sy ny fivavahana politika sy ny fivavahana fa resahana ho biby izy eto ato amin'ny Apocalypse moa zany de feno sary anohatra ato amin'ny akapobeny ary zay mahatonga an'Andriamanitra amin'ny teny hoe sambatra zay mamaky sy mandinika ny faminaniana ka mitandrina zay voasoratra ao ny bokin'ny Apocalypse sy ny bokin'ny Daniel zany bokin'ny Isaia Zefania bokin'ny Ezekela sy ny sisa de faminaniana izy io ary faminaniana manambara ny zavatra ho avy 300 ny soratra masina de faminaniana avokoa 300 ny soratra masina de faminaniana avokoa ary zay no mampiavaka n'ity Baiboly ty amin'ny boky rehetra eto ambonin'ny tany satria ty Baiboly ty de boky manambara ny tantaran'ny fiandohantsika sy ny fiafaratsika ny Baiboly ihany koa de manambara ny tantaran'Andriamanitra ny momba an'Andriamanitra ary firifiry ny olona sy ny firenena sy ny vahoaka no vain'ny tenin'Andriamanitra firifiry misy fotoana ny Baiboly rehefa manambara zavatra de tsy zaka tratran'izany Jeremia tamin'ny fotoan'andro rehefa niteny Jeremia ny zavatra marina sy ny zavatra mitranga tao amin'ny firenena gadrainy zalahy Jeremia gadrainy nasiny boloky ny vavany nasainy tapenany de ohatr' zany koa ry Daniel be dehibe tato amin'ny soratra masina rehefa nananaka ny tenin'Andriamanitra de voatery tsy maintsy natsipy tany anaty laforo fa tany anaty laforo nanehoan'Andriamanitra fa marina ny teniny marina ny teny indro Jesosy tonga ao anaty laforo misy afonetra manao sini fa marina ny teny reto telo lahy reto de tsy inona akory fa ny faminaniana ny tenin'Andriamanitra ry havana de manasanao ary ho ato amin'ity Apocalypse 13 ty tsika misy biby anankiroa ao
zay mpanompo ny dragona efa nyresahana teto ny dragona de satana ny biby anankiray tary amin'ny genesis de le menarana mampiseho amin'ny politika zany ihany ty resahana eto ty de ny faharoa eva ndraiky io lasany satana mampiseho ny fiangonana zany fa toy izao ny fanazavan'ny apokalypsy 13 zany resaky zany eo amin'ny andiny ny faharoa de zao voalaza ary ny biby misy biby anankiroa zany de biby voalohany vakiko ny andininy voalohany ka hatramin'ny andiny ny faharoa ary hitako fa indro nisy bibidy niakatra avy tamin'ny ranomasina manana tandroka folo sy loha fito tamin'ny tandrony de nisy diadema folo ary tamin'ny lohany de nisy anarana fitenenan ratsy ary ny bibidy izay hitako de tahaka ny leoparda ary ny tongony tahaka ny bera ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona ary le dragona manome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe zay ny bibidy voalohany eo am-pelantanany satana biby di anankiray monstre mihitsy satria fitambarana biby maromaro bera menarana sy ny sisa manambara le biby di voalohany zany io de zao eo amin'ny andiny faharoa reto biby anankiroa zay miaraka amin'ny satana reto eo amin'ny andiny faharoa ary le dragona manome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe ny zavatra ataon'ny dragona ho an'le biby miaraka aminy de zao manome azy hery sy seza fiandrianana ary fahefana lehibe riavana politika io ty bibidy voalohany resako aminao ty zany de zao ny bibidy anako resako zany de politika sy ny fivavahana hoa de zao le biby voalohany resahana eto de zao biby somary monstre miteny ratsy ny anaran'andriamanitra ty zany ny bibidy voalohany solo tenan'le biby anankiray tary amin'ny genesis hitatsika ary mampiavaka azy de eo amin'ny andiny ny faharoa de zao mivoalaza ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona ary le dragona manome azy ny hery sy ny seza fiandrianana ary fahefana lehibe ery amin'ny andiny fa 5 sy 9 de nomena lela miteny zavatra meopapana sy fitenenan ratsy izy ary nomena fahefana mba hiasa 27 volana ary nanokatra ny vavany hiteny ratsy an'andriamanitra izy dia hiteny ratsy ny anarana sy ny taberna keliny de ireo zay mitoetra ny an-danitra ary navela hiala niady navela hiady amin'ny olona masina ka aresy azy ny mampiavaka n'ity bibidy voalohany ty zany de zao ty zany de tena le ara-pivavahana mihitsy le bibidy voalohany eo am-pelantanany satana ifean'izao tontolo zao de izao miteny ratsy averiko vakina ny andiny fa 5 sy 9 mba hampatsiro azy de nomena lela miteny zavatra meopapana sy fitenenan ratsy ary nomena fahefana mba hiasa 27 volana ary nanokatra mivavany hiteny ratsy an'andriamanitra izy de hiteny ratsy ny anarany sy ny taberna keliny le bibidy voalohany anankiray eo am-pelantanany satana amin'ny andro farany fivavahany ty resahany ty ny cible ny tena mission ty bibidy anankiray ty de zao hiteny ratsy an'andriamanitra anohatra an'andriamanitra ary hiteny ratsy ny taberna kely any amin'ny exodosy sy ny leviticus de zao ao anatin'ny taberna kelyn'andriamanitra no misy ny didy folon'andriamanitra ny tehany arona ary ny mana na tsofoka atao amin'ny taberna kely ary tao amin'ny taberna kely koa no fiazakazany rehetra zay nanota raha misy olona nanota zany taloha tamin'ny andro zanak'Israely de mitondra ondry na domoina na koba tsara toteran'ny tanana de entina any amin'ny tempoly de entina any le ondry de zao apetraka eo ambon'ny ondry iny fahotanao de lasa ny ondry ny fahotanao de vonono eo amin'ny kianjo zany ondry zany de zao ny fahotana tany aminao zany lasa ny ondry de ny ondry iny dorana eo amin'ny altara ao amin'izany kianja izany de ao anatin'io taberna kely misy atao efitra masina sy efitra masina indrindra de mitety ny kianja sy ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra ny rahany zany zanak'ondro zany tsisy kilema mitondra ny fahotan'le olona de zao zany fanompom-pivavahana izany mampiseho fa nifindrana kany amin'ny taberna kely ny findrana kany amin'ny ondro ny fahotan'le mpanota ary de afaka izy madio izy maneho ny fiangonan'andriamanitra ety ambony tany ny taberna kely ny fiangonan'andriamanitra ety ambony tany ny tena fiangonana ety ambony tany nge ry afana de ao amin'io fiangonana io nataon'andriamanitra hitretena ao amin'ny fiangonana nataon'andriamanitra hitsaboana sikarakarana mpanota ao ny hitondrana ny fahotana ary ny zavatra misongadina ao amin'io taberna kely io de le ondry mitondra ny fahotana ny zavatra misongadina ao amin'ny taberna kely ao amin'ny fiterana masina de zao mitondra fahafatesana ny fahotana maty eo amin'ny taberna kely matsy ao amin'ny kianja ny ondry le nentina avany an-trano de maty eo ionondry iny ary tsy maty fa nyrano de mitety ny kianja ny efitra masina ary ny efitra masina indrindra ary amin'ny efitra masina indrindra araka ny teniko teo ao anatin'ny fiara-ny fanekena ao amin'ny efitra masina indrindra
de misy fiara mifanakena ary eo anatin'io fiara mifanakena de zao ny zavatra ao anatin'io ny didy folon'Andriamanitra ny teny Arona ary mana izy mana le nohan'ny zanak'Israely riavana fa zany no teny le biby di voalohany ato Apokalipsy 3:10 voalohany ka hatramin'ny fahaenina de zao miteny ratsy an'Andriamanitra ary miteny ratsy ny tabernakely sy ny zavatra rehetra ao amin'ny tabernakely. Ny tena asan'ny fivavahana eo am-pelatana sy Satana amin'ny andro farany de zao teny ratsy an'Andriamanitra. Faharoa, manitsakitsaka ny tena ato ny fisian'ny fiangonana. Ny tena ato ny fisian'ny fiangonana ety ambonin'ny tany de zao ao no ahafantaran'ny mpanota ny maharatsy ny fahotana ao amin'ny fiangonana ary eo koa ny tena atakaran'ny mpanota fa tena tsara Andriamanitra tena fitiavan'Andriamanitra. Averiko indray ny tabernakely tamin'ny fotoan'androny de ao no anaterana ny fahotana ao nefa no anehoana amin'ny alalan'ny zavatra tao amin'ny ondry ny faharatsian'ny fahotana mitondra fahafatesana ny fahotana mitondra fahoriana ny fahotana mitondra masakra ny fahotana isan'andro ao amin'ny tabernakely io ao amin'ny tany amin'ny andro Exodus sy ny Leviticus de zao zay rehetra manota de mitondra ondra eo de lasa abattoir zany tabernakely zany samy fitoerana masina izany. Ny kianja tao amin'ny tabernakely de maneho ny zao tontolo zao ny fitoerana masina de maneho ny fiangonana ary ny efitra masina indrindra de maneho ny lanitra zay misy an'Andriamanitra. Taiza moa Jesosy Kristy ny vonoana teto amin'ity planeta ity teto amin'ny kianja riavana eo amin'ny toerana zay misy ny fahotana de faty mirarakopana maty isan'andro ny ondry ny osy domoina torotoro isan'andro ny koba raha ihany ny zavatra voakan'izany ka ty planeta misy atsika ity de feno fahoriana sy feno fahafatesana riavana. De ny olona anankiray zay manota zany rehefa tonga ao amin'ny kianja any amin'ny tabernakely de mahatsapa mihitsy hoe zava-doza amina tambo ny fahotana tsy aretina fotsiny no entina tsy fifandirana eo amin'ny adamaseva fotsiny tsy lasa voary mandeha amin'ny kibony fotsiny zay ny hita tany Edena tamin'ny ozana ataon'Andriamanitra fa aty amin'ny tabernakely ao anatin'ny fitoerana masina no ahitana fa zava-doza amina tambo satria tondra fahafatesana ny fahotana ary tsy vitan'ny fahafatesana tsotra fa maty teo amin'ny kianja mihitsy le ondry le namorona ny lanitra sy ny tany. Ao zany ny tena ahitana ny faharatsian'ny fahotana ao amin'ny tabernakely ao amin'ny toerana masina amin'izao tsika miteny zao nefa zao tsika miteny zao de tsy zany ny zavatra sehoan'ny fiangonana tsy zany. De le ao any andiny fa dimy sy fahenina nomena lela miteny zavatra miopapana sy fitenenan ratsy izy ary nomena fahefana mba hiasa 12 volana ary nanokatra mivavany hiteny ratsy an'Andriamanitra de hiteny ratsy ny anarany sy ny tabernakely de reo mitoetra ny an-danitra ao amin'ny efitra masina indrindra ao amin'ny efitra masina aloha de misy mofo aseho 12 ao zay maneho an'reo 12 lahy tamin'ny andron'ny testamenta taloha sy ny 12 lahy tamin'ny andron'ny testamenta vaovao zay fototra iorenan'ny finoana ny zanak'Andriamanitra ety ambonin'ny tany fototra iorenan'ny finoana ny zanak'Andriamanitra rehetra ety ambonin'ny tany zay rehetrarehetra manaiky zanak'Andriamanitra de tsy maintsy miainga tamin'ireo 12 testamenta taloha sy ny testamenta vaovao raha ihany reo tompoko le Andriamanitra nanangana izy 12 lahy ho razambe ny zanak'Israely ihany no nanangana le 12 lahy apôstôly razambe koa aty amin'ny testamenta vaovao fa zavatra raha ihany zany de ny rony mofo aseho de mampiseho ny fiangonana tokony ny fitoerana masina zany de mampiseho tokony aneo fa toy an'ny apôstôly ny zanak'Andriamanitra amin'ny andro farany ny fitoerana masina le mofo aseho 12 de mampiseho fa tsisy valaka amin'ny apôstôly 12 lahy sy zanak'Israely 12 lahy ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny andro farany fa tsy hoe miova mihitsy raha fromage zany ny zanak'Andriamanitra tamin'ny andro zanak'Israely de tsy raha manonaka tapoka ny zanak'Andriamanitra amin'ny andro farany fa fromage ihany. Zany mahatonga ny Apokalipsy 9:12 hoe zanaka sisa ny etsona ny zanak'Andriamanitra farany ety ambony tany ny atao izy sisa de zao ambony mitovy amin'ny taloha ihany mitovy amin'le 12 lahy koa ny mofo aseho 12 amin'ny efitra masina de mampiseho ny ny foy be ny poira zanak'Andriamanitra mipoitra avy eo amin'Andriamanitra avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra 12 de etsy andany ndray misy an'le fanaovanjiry fitoratsana ny fanaovanjiry fitoratsana ao amin'ny efitra masina de mampiseho ny fanahy masina
mampiseho an'Andriamanitra mitatana ny fiangonana, tsy miankina fotsiny amin'ny olombelona 12 tety ambony tany Andriamanitra, tsy miankina fotsiny amin'ny tenin'Andriamanitra fa eo koa ny fanamasina. Eo zany Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra sy ny olombelona tety ambony tany amin'ny efitra masina de miara-miasa mandrakariva hatrany hatrany ry havana. Zany nefany de tenenan'le biby dity ratsy, potehany zany, tsy miankina ntsony amin'izany izy, tsy izy tsony zany ohatsy izy, tsy izy tsony zany, amorona zavatra vaovao izy. Ary eo amin'ny efitra masina indrindra zay tandindony lanitra, ao amin'ny efitra masina rehetra de misy anjely anankiroa, kerobima sy serafima eo ambonin'ny fiara fanekena. Ary eo anatin'io fiara fanekena io de misy ny lalam-panoren'Andriamanitra de ny didy folo zany, misy ny tehany arona tandindo ny azy fijalian'i Kristy zany, ary misy ny mana isan'andro tandindo ny tenin'Andriamanitra zay nampisy zao rehetrarehetra zao ary mitazona n'izao rehetrarehetra zao. Zany rehetrarehetra zany no potehan'ity biby dia voalohany ity zay marena ho afa lafiny ara-pivavahana entin'ny Satana amin'ny andro farany. Ary ny zava-doza amin'ity hoe tempolon'Andriamanitra, ny teny ratsy ny tempolon'Andriamanitra ity de eo amin'ny Tesalonianina 2:2 lavana, Tesalonianina 2:2 de eo amin'ny andininy fa voalohany sy ny manaraka de zao voalaza. Tesalonianina 2:2 andiny voalohany sy ny manaraka. Ary mangataka aminareo zahay ry rahalahy ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny anangonana antsika ho eo aminy, mba tsy halaky hoe tsiketsehana amin'ny saina ampitahorina ianareo na amin'ny fanahy na amin'ny teny na amin'ny epistily zay toa avy aminay, milaza fa efa miandoha ny andron'ny tompo. Aza mety ho fitahany olona akory ianareo fa tsy ho avy akory Kristy raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana, ka iseho le lehilahy nota de le zanaky ny fahaverezana le manohatra ka manandra-tena ho ambonina zay rehetra atao Andriamanitra na zay ivavahana, ka mipetraka eo amin'ny tempolon'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra. Ato amin'ny Tesalonianina 2 de tsy miteny ratsy fotsiny ny tempolon'Andriamanitra ary amin'ny Apokalipsy no zavatra miseho, fa tena lasa hipetrahana mihitsy, hipetrahany lelanota, ny ota mihitsy no mipetraka eo amin'ny tempolon'Andriamanitra. Ary ozy ny teny eto amin'ny Tesalonianina 2:2 tsy ho avy any amin'ny raolandro Kristy raha tsy miseho zany sary zany ho hitatsika. Melohany even'i Jesosy any amin'ny raolandra zany de izao ny fiangonana zay tokony fitretena ny fahotana, fikarakarana ny olona mpanota ho lasa mibebaka ho lasa zanak'Andriamanitra, itomana ny olona atao batisa, itomana ny olona hianatra ny tenin'Andriamanitra, itomana ny olona hitady ny fanahy masina, itomana ny olona hitandrina ny didin'Andriamanitra, itomana ny olona eo amin'le ondry tsisy kilema Jesosy Kristy. De ino le tempolon'Andriamanitra fa hipetrahany lelanota, lasa toerana hivangongon'ny fahotana ny tempolon'Andriamanitra. Ozy ny Tesalonianina 2:2 tsy ho avy Kristiany amin'ny raolanitra raha tsy seho aloha ny tempolon'Andriamanitra hipetrahany le lelanota ozy. Ary eo amin'ny andininy 9 de ozy izy de aseho le tena mpandika lalàna zay ho levon'i Jesosy tompo amin'ny fofinain'ny vavany ary ho foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Maninona hoe dia aseho le tena mpandika lalàna ry havana, ny didy folon'Andriamanitra iny am'izao tsika amin'ny teny zao de tapitra potika avokoa, rava misy mandiky zany le iza nandika zany fa tsy le tany amin'ny Genesis 3 ihany. Ino ro menarana fa miteny hoe hoano le Andriamanitra miteny hoe le ten'Andriamanitra manao hoe aza hoanina fa raha vao hoanina ho faty tokoa ianao. Indry fa miteny tapoka le biby dia voalohany tany amin'ny Genesis, menarana zany miteny manao hoe hoano. De indry koa Eva fa miteny amin'ny vadiny, Eva de miteny amin'ny vadiny hoe hoano seria fa tsy maninona akory azao. De zany ty Tesalonianina 2:2 ity iseho tsy eny ambony hazo tsony le misy poma fa any amin'ny fiangonana mihitsy no miteny le lelanota, miteny ty biby dia anankiray ty hoe hoano, ataovy daholo ny tsy azo atao. Gaga venao am'izao tsika amin'ny teny zao, tonga eny ambony pilipitrany eo am'izao tsika amin'ny teny zao fa otany Sodoma sy Gomora. Ary anisan'ny fampianarana mahazo laka am'izao tsika amin'ny teny zao ny hoe tsy izy tsony zany didin'Andriamanitra zany, hoe manajany ray aman-dreny aza mijangajanga, aza mamono olona, aza manao sarin-javatra voasikotra, aza manao fananaran'Andriamanitra. Izy folo reo tsy izy reo, indrindra fa ny faharoa sy faefatra, indrindra fa ny faharoa sy faefatra. Ary ny fahadimy ihany koa am'izao tsika amin'ny teny zao ngery havana
ny espérance de vie atsika malagasy am'izao tsika am'teny zao de eo am 49 à 59 ans eo 49 à 59 ans araka am fandiniamy manam-pahaizana fa ny mahatonga an'izany de zao le didy fahadimy amy didy folo de manao hoe manajany ray aman-dreninao de ho maro andro ianao any amy tany zeno Jehovah Andriamanitra ho anao raha te ho maro andro zany ny olona anankiray de le didy faharoa amy didy folo zany hoe mididy mikasika ny fanajana sy famizam-boninahitra ny namana zay ny ray aman-dreny voalohany am'izany de mahela velona ary ny didy voalohany ka hatramin'ny didy fahaefatra ndray ao amy didy folo raha manaja an'izany tsika velona mandrakizay mahatonga ny olona am'izao hoe mora maty any ry havany tsisy manaja ray aman-dreny ntsony ny olombelona am'izao tsika am'teny zao ny sasany ho paina ny ray aman-dreny tsy andry zay hafatesany tsy ratsiraina ny ray aman-dreny mainka moa fa Andriamanitra de zany mahatonga zao zavatra morongatra eto amintsika zao fa iverinao amin'ny Tesalônika faharotoko faharoa tsy ho avy eny amin'irao landry Kristy raha tsisy eo aloha le lehilahinota lay tena mpandika lalàna ozy ary ry amin'ny andiny fasivy ny fiavy le iny de araka amin'ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra averiko indray ny fiavy le Biby ary amin'ny apokalypsy 13 toko voalohany ary amin'ny andiny fahadimy sy fahenina de zao ny fiaviny le iny araka amin'ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra mirongatra ke zao fahagagana sy ny famantarana tsisy miraharaha zay tenin'Andriamanitra sy didin'Andriamanitra zany ntsony ny akabiazan'ny favana am'izao fa mirongatra ny fahagagana sy ny famantarana zany ny fiasan'ny Satana ny fiavin'ny Satana ozy de zao araka ny fahagagana sy famantarana mandainga be dehibe ery zavatra tsy takatry ny saina zavatra miseho am'izao tsika am'teny zao zany ndiavana manambara fa ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy zay le Biby voalohany ao amin'ny apokalypsy 13 fa my Biby faharoa ara-pivavahany zay resahako taminareo to zay amafisiko kely aloha araky le voalazan'ny apokalypsy 13 teo teny ratsy ny tabernakely izy de reo zavatra mitoetra ny an-danitra io teny ao amin'ny apokalypsy 13 andiny faheniny io a de io le tenen'ny Daniela toko fahafito andiny fa dio am'roapolo vakitsika kely vetivety Daniela toko fahafito ary ny andiny dio am'roapolo zao mivoalaza iteny any ohatra ny avy indrindra izy ampahory ny olo masiny avy indrindra izy ary anova ny fotoana sy ny lalàn'Andriamanitra dia toko fahavalo andiny faharoambe folo toko fahavalo andiny faharoambe folo azerany amin'ny tany ny fahamarinana ary miasa izy sady ambininy le Biby voalohany ara-pivavahany ety ambony tany zay eo ampilatanan'ny Satana zany amin'ny andro farany de izao iteny ratsy ny tabernakely anohatra an'Andriamanitra izy ary ampamono ny olo masiny avy indrindra de anova ny fotoana sy ny lalàn'Andriamanitra afaka fotoana fo efa niteneniko teto tsy ho azo ampiasaina ntsony ty Baiboly ty efa mandeha ny feo am'izao tsika am'teny zao fa périmé ty Baiboly ty périmé zany mihitsy le stratégian'ny Satana afaka fotoana foy de iseho amin'ny olanitro Kristy sandoka amin'ny teny hoe tsisy tsony tino izy io le nampitandreman'ny Matio andre teninareo izy manao indro ery Kristy indro ety Kristy de amin'ny Korintiana faharoa toko fa raiky ambin'ny folo ndray de zao azagagy nareo fa ampivany endry taka ny anjely mazavy Satana taka ny apôstôly ny Kristy ipotra eny amin'ny lanitra ny apôstôly sy ny anjely iteny zavatra fa tsisy ty ary ty vaovao ty no izy aza mino nareo zy ny soratra masina ty Baiboly zay efa horonjato taona ty natongavany teto Madagasikara mangataka anao raha manam-bola tompoko raha manam-bola mividiana Baiboly enaro fa am'izao tsika am'teny zao de efa samy manana amin'ny Baiboly zao fiangonana rehetra tsy hitanao tsony ny tena marina sy diso fa mangataka anao vidio ty Baiboly efa horonjato taona ty natongavany teto Madagasikara fitahina ho an'ny malagasy manana an'izany Baiboly zany riavana zay le biby anankiray voalohany ho ampiasain'ny Satana amin'ny andro farany fa le faharoa manomboka eny andiny fa raiky ambin'ny folo zao ny voalaza ary hitako fa ino risy biby ray koa niakatra avy tamin'ny tany manatandroka roa takany any zanak'ondry miteny takany Dragona ary ny fahefana rehetra ananan'ilay biby voalohany asehony eo anatrehany ary ny tany mba am'izay monina eo de asainy mekoaka eo alohan'ilay biby voalohany zay efa sitrana tamin'ny feriny saiky nahafaty azy timy politika naverimberiko teto tanadrisan'ny Conférence fa nisan'ny zavatra anakireo ampilatanan'ny Satana ary amin'ny apokalypsa 16
de misy fanahy maloto telo izy mivavany mpamina ny sandoka sy ny bibidy de le mpamina ny sandoka le bibidy voalohany resantsika teo ara-pivavahana io fa ny bibidy resantsika faharoa eto de zao tsy nakory fa ny politika riavana de ina nataony ty bibidy faharoa ty ny ataon'le bibidy faharoa de zao ary ny fahefana rehetra nanan'le bibidy voalohany de aseho aneo anatrehany ary ny tany mba am'izay monina eo de asainy miakoky alohan'le bibidy voalohany ny tena asan'ny politika amin'ny andro farany de koaka amin'ny zavatra amin'ny fivavahana diso zay tarehan'le lehilahy nota tare amin'ny tesaloniana faharoa toko faharoa zay mandika ny didin'Andriamanitra ary ty fivavahana ty de mipetraka eo amin'ny tempolon'Andriamanitra misy mpitarika zany eo amin'ny tempolon'Andriamanitra mipitarika azy lehilahy nota ozy de ny asan'ty bibidy faharoa politika ty de maniry ny planeta tany anaraka le bibidy voalohany zany hoe raha fitinina miteny tsotsotra de zao forcen'ny politika ny olona ty ambonin'ny tany anaraka ny fivavahana tsy mifanaraka amin'ny Baiboly forcen'ny politika en force hiala amin'Andriamanitra ananaraka amin'ny bibidy anaraka ny vavahana diso ary amin'ny andiny efatra ambin'ny folo de zao andiny fahatelo ambin'ny folo ary manao famantarana lehibe izy ka de mampidina hafa avy any an-danitra ho amin'ny tany eo mason'ny olona aza ny tena ataon'le bibidy faharoa de mampiseho hery sy force eto ambonin'ty tany ty fa afaka manenjana izy afaka mampidina hafo izy manery zao tontolo zao isy ny politika eto ambonin'ty tany ty amin'ny andro farany mialohan'ny avian'i Jesosy de anery ny olombelona rehetrarehetra ekoaka amin'ny zavatra diso fivavahana amin'ny fanohatra amin'ny Baiboly amin'ny tenin'Andriamanitra mitoy any any de ny andininy efatra ambin'ny folo ary mametaka zay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana zay nomena azy atao eo mason'ny bibidy sady milaza am'izay monina ambonin'ny tany mba hanao sary ho an'ny bibidy zay vao ny sabatra nefa velona ihany ary navelany isainany sary ny bibidy izy mba ateny ny sary ny bibidy ary ampamono zay rehetra tsy mety miakoako alohan'ny sary ny bibidy ny politika amin'ny andro farany de amatsy vola amatsy ilaina rehetrarehetra ny fivavahana sandoka zay le hoe manisy aina ny sary ny bibidy le bibidy faharoa de manisy aina ny sary ny bibidy zany hoe le resako eto zany tsy fivavahana diso azy entin'ny satana de le ty bibidy faharoa ty manome aina azy izy ny sponsorina izy ny tompony vola zay ilaina de ao daholo mba ateny ny sary ny bibidy riavana raha atambatra zany ny tena tamin'ny voalohany ka hatramin'izao de zao ny politika zany sy ny fiangonana amin'ny andro farany de anerin'ny olona tsy ekoaka amin'Andriamanitra hiala amin'Andriamanitra fa tonga de tsy riako kely olo ny apokalipsy efatra ambin'ny folo andin'ny fahafolo apokalipsy efatra ambin'ny folo andin'ny fahasivy sy ny fahafolo de zao ny voalaza ary nisy ray koa de anjely fahatelo nanaraka an'ireny nanao tamin'ny femahery hoe raha misy miakoaka alohan'ny bibidy sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andro na amin'ny tanany de izy no isotry ny divay amin'ny fahatezeran'Andriamanitra zay nahidina tamin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra misy hery mifanandrina lehibe eto ambonin'ny tany mialohan'ny fiavian'i Jesosy misy mampiakoaka anao vory anao raha vao tsy miakoaka fa ny tenin'Andriamanitra sy ny Baiboly koa de miteny hoe raha misy miakoaka eo alohan'io sary ny bibidy io mandray marika eo amin'ny androny sy ny tanany de izy no isotry ny divay fahatezerin'Andriamanitra tsy miaroaro zavatra ka zao ny 12 minitra farany rahantsika de hitaritako anao ibebaka isaitsaina an'izany tia ny zavatra mahagaga amin'ny apokalipsy 13 apokalipsy 13 eo amin'ny andin'ny faharoa ary le dragona manome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe andin'ny fahefatra ary de nekoaka teo alohan'ny dragona ireo satria izy manome azy fahefana ny politika ety ambonin'ny tany efa naverimberiko teto sy ny fivavahana de mekoaka eo amin'ny dragona de omeny hery seza fiandrianana ary voninahitra ary amin'ny apokalipsy 18 meny azy izy ny lafarine meny azy ny bois de rose meny azy ny 44 meny azy daholo zay ilainy rehetrarehetra eo ambony eo amin'ty resaka ity miaraka amin'ny ain'olona ozy ny apokalipsy 7:10 andininy 2:10 ka hatramin'ny 3:10 riavana zany mifehan'ity planeta ity ary zany zao no arahantsika am'izao tsika amin'ny teny zao eto amboniny ty tany ity inona ny dikan'izany ny dikan'izany de izao apokalipsy 7:10 andininy fahenina zao ny voalaza ny andininy fahenina sy fahafito apokalipsy 7:10 andininy fahenina sy fahafito
hitako fa indro misy anjely ray koa nanidina teo voany lanitra manana filazantsara mandrakizay hotoriana am'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetrarehetra mialohan'ny ataperany tantaranyity tany ity de hotoriana ndreto amin'ity planeta ity ny filazantsara notoriana tany Sodoma sy Gomora notoriana tamin'ny andron'ny safi-drano Noa notoriana tany Ninive de izao mibebay anareo fa akaiky mifanjakan'Andriamanitra ary zay mihitsy atao batisa novonjena clan anankiroa sisa misy eto ambon'ity tany ity na ianao anaraka ny Kristy sy ny teniny de ny Baiboly zany le Baiboly efa horonjato taona ho na tongavany teto Madagasikara na ianao anaraka ny Satana sy ny miaraka aminy ka de ho virgine endry folo mizara roa itsika virgine endry na virgine adala ny endry dia ny bebaka nanaraka an'Andriamanitra fa ny adala kosa de tsy ny bebaka mihitsy ary nijanona tamin'izao riavana voalaza ny apokalipsy mazava ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany ary zao aretina misy eto ambonin'ny tany zao de zao mibipy Andriamanitra mandeha fersemence Andriamanitra hoe beba ary zay ny amaranantsika zao fotoana zao ao amin'ny Amosy 4 zay antso amin'ny fibebahana izay no amaranantsika ty conférence ity zao voalaza ny Amosy 4 andiny fasivy efa nasiko tamin'ny vary mainy rivotra sy maty fotsy ianao ny abetsahan'ny tanymbolobonareo sy ny tanymbolobonareo sy ny aviavinareo sy ny azo olivanareo de nohan'ny valala nefa tsy niverina tamikihany ianareo izy Jehova fomba an'Andriamanitra ohatra namoana ny zanak'Israely tany Egypta ny mandefa valala amin'ny alalan'ny rivotra ny mandefa sahona amin'ny alalan'ny rivotra mandefa rety mandringana amin'ny alalan'ny rivotra mandefa n'izao coronavirus zao mitrango zao coronavirus zao eto ambonin'ny tany miantso antsika Andriamanitra mba hibebaka aminy ary eo amin'ny andiny fahafolo de zao efa nanaterako arety mandringana tany any Egypte nareo nefa tsy miverina tamikihany o Jehova ka iny dikan'izao aretina mahazo atsika zao de fotoana fibebahana nge zao riavana fotoana fibebahana sy fiantorana amin'Andriamanitra ka manasanao be debe nefa maty ny aretina maty ny valala maty ny pesta sy ny sisa fa tsika mbola tsy matiny zany ny dikan'izany de izao tokony vovonjy isika ary amafisy ny apokalipsy 7:20 zany apokalipsy 7:20 de manao hoe nefa ny olona sisa zay tsy matyn'ireo lozy ireo de tsy nibebaka niala tamin'ny asan'ny tanany mba tsy vavaka amin'ny démonie sy ny sampy volamena sy ny volafotsy sy ny varahana sy ny vato sy ny hazo tsy mahajery na mahare na mamindra 9:10 ary tsy nibebaka tamin'ny namon'olona izy na tamin'ny nanaovany ody ratsy na tamin'ny fijangajangana na tamin'ny alatra nataony riavana miantso atsika hibebaka ny loza zao tsy fahafatesantsika zao de miantso atsika hibebaka hiala amin'inona ozy izy teo nialatra vonon'olona ny démonie ny sampy miala am'le lehilahy nota miala fivavahana diso zay miteny ratsy ny taberina kelin'Andriamanitra ny tena dikan'ny fiangonana de izao toerana fanotsirana zay nanota sy nanao adalana ozy Levitikos 4 sy Levitikos 4:20 raha misy olona manota oka izy hiazakazaka miaraka amin'ny ondry makany amin'ny taberina kely any fanasitrana fanalana azy amin'ny fahafatesana riavana efa niteneniko teto le voalaza amin'ny boky anankiray fiomanana amin'ny ranorana farana boky anankiray fiomanana amin'ny ranorana farana pejy 220 paragraphe faharoa de ozy izy ny teny misy hery tsy mbola fahitanao vinanao vina hatramin'izay mambabo zao tontolo zao misy hery matsiravina mangeja ny vatana sy ny saina mampanahy eo amin'ny kilalao eo amin'ny fitadiavam-bola eo amin'ny tolona napahefana ary eo amin'ny ady amin'ny fiainana fa miteny eo anatin'izany azakazaka raha tosika malasa daly zany Andriamanitra misy hery tsy mbola fahitanao vinanao vina ozy izy eo amin'ny kilalao de mangataka aminao mirongatra nge zao ny jeu mirongatra zao ny tolona napahefana mirongatra ny ady amin'ny fiainana ao ambadiky zany rehetrarehetra de misy hery ny Satana misitona anao tsy hibebaka ho varina fotsiny ao fa miteny ao anatin'izany azakazaka raha tosika malasa daly zany Andriamanitra koa mibeba tompoko na de azakazaka raha tosika ary ny toejavatra misy am'izao tsika amin'ny teny zao hivavaka tsika misaotra anao zay Andriamanitra am'izao fiafaran'ity conférence ty zao no velarinao sy nysokafanao Andriamanitra ny zavatra hitrangy eto ambonin'ity tany ty ary naseho anao tompo
fa tsy maintsy miatoraka sy miazakazaka mandositra any aminao zahay. Ay ve Andriamanitra zao arety mandringana zao araka mivolazany Amosa 4 de antsoantso mba hiverenanay aingana eo anatrianao satria ho avy tsy hoenana amin'ny raha olanitra ianao. Ka vonjeo zay Andriamanitra manafany amin'ny ratsy arengane mba hisy olona maro Andriamanitra tapakevitra anaraka anao ao anatin'izao toejavatra misy zao ka mba hiteny zay manao hoe soa ihany zay nampahoriana mba hitandremana ny didinao ka de ho voavonjy izahay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Sedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa ao reny olana esory ire fatorana zay mbola manefitra anay iray amina